avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Maneho ny mahazava-dehibe ny firosoana amin'ny fokoanam-pirenena avokoa ireo trangan-javatra samihafa miseho eto amin'ny firenena. Mametraka ihany koa izay lanja izay fa tokony ho tanteraina araka ny tokony ho izy andrasan'ny malagasy rehetra anjara ary ireo hevitra rehetra tapaka tokony ampiarina sy hiteraka fitoniana maharitra ho an'ny firenena. Vita teny amin'ny lampam-panjakana iavoloha ny fifanaovantsony fifanarahan'ny-piaramiasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ireo orinasa sy no miisa roa amin'ny fahazahoantsika zanabolam-pirenena. Fitaovana anaraha-maso ny toetrandro, hamantarana mialoha ny loza voajanahary, fanatsarana ny saritany ary fampiroboroboana ny fifandraisany. Ao anatin'ny ame anarangovy i Madagasikara, tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny anohizana izany fepetra izany. Tanjona ny iarovana ny toe-karena malagasy sy antohana ny famatsiana angovo. Nahatsatry ny préfet de police ny fifidianana filoha teo anivo ny Foibe Jesosy Mamonjy Akorondrano. Tao anatin'ny fotoana nanatanterahana ny Latsabato, ny préfet sy ny mpitandro filaminana no ngatona teny an-toerana ary nangataka fionana tamin'ny tompon'andraikitry ny fifidianana sy ny mpitandrina. Eo amin'ny marasaka irasan'ny pirenena, nandrahoana ny hiditra amin'ny dingana fanafiana feno ny mpanolo-tsaina ny mpitarika faratapo ny iranianina raha mbola hitoa mihoatra ny 2 na 3 andro ny daroka ataon'ny États-Unis. Hatramin'ny verena ny fifandonana, toba miaramila Amerikanina tamin'ireo firenena manodidina no tena lasibatra, saingy niovy izany tao anatin'ny 2 andro farany. Nomelohy ny manam-pahefana ao an-toerana ny fanafiana ireo fotodrafitrasa tena ilaina, satria mampidoza ny sivily sy ny filaminam-bahoaka. Ny antsiprian'izay noaratsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavo no izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kola amin'ny izao alina izao hasaina-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Maneho ny mahazava-dehibe ny firosoana amin'ny fokoanam-pirenena avokoa ireo trangan-javatra samihafa miseho eto amin'ny firenena. Mametraka ihany koa izay lanja izay fa tokony ho tanteraina araka ny tokony ho izy andraisan'ny malagasy rehetra anjara sy ireo hevitra rehetra tapaka tokony ampiarina sy hiteraka fitoniana maharitra ho an'ny firenena. Ny antsiprian'izay. Fanararota-pahefana, valifady politika, kolikoly ataon'ny mpiasa-panjakana manomboka amin'ny aty ambany no miakatra, ady tany etseroa fomba fiasan'ny fitsarana miteraka resabe, ny fitsaram-bahoaka, ny adidy amanandraikitry ny folo alin-da malagasy eo anatrehan'ny vahoaka sy ny mpitondra mba tsy ho lasa hery famoretana, fanakorontanana vokatry ny politika ataon'ireo verseza sy manao alahelo toerana, fanasara-babem-bahoaka no lasibatra toy ny alatr'olona, alatra tova, velo boiron, fakanakeriny sy famonoana ireo olona manatoetena varira, endrika tsy fandripalemana amin'ny endriny maro samihafa, ny sehatra ny fampianarana sy ny fahasalamana atao fitaovana politika rehefa vanim-potoanan'ny fifidianana, lavan'ny lisitra raha ho tany saina, fa ihany koa efa fantatry ny rehetra zany satria iaraha mahita, iaraha miaina, satria andavanandrom-piainan'ny malagasy na iza ny tondra sy ny tantana ity firenena ity. Dia izany tsy fetezana rehetra zany anefa no atao hoe andavanandrom-piainana, toy ny fanafodin'ny dokotera araka ny fomba fiteny, iainana maraina atoandro hariva. Dia ohatrany hoe normal zany ny fisian'ireo zavatra ratsy ireo, fa tsy normal fotsiny izy rehefa lasa mirongatra. Dia eto sika, normal raha Madagasikara tsy mety mandroso ary tsy handroso raha mbola ireo no iainana mandavan-taona sy holovainy ny taranaka.
tamin'ny septambra oktobra 2024 nisy ny fifoazana fahatairana fahatongavan-tsaina teto amin'ity firenena ity ka nahatsapan'ireo tanora sy ny vahoaka malagasy fa tsy normalina tokoa ane izany zavatra rehetra izany dia renina raha nahita sy niarahany ainy reny indray koa ny zavatra nisy izay tsy ho tsaivina fa andeha hitsambikina amin'ny zava-misy ankehitriny. Dia efa ndray matetika avy amin'ireo tompony andraikitra eo anivon'izao fitondrana fanavaozana izao fa mandritra ny fokoanan-doha-pirenena no amahana ny olana momba an'izao, amaliana ny fitakiana momba ny zaroa, fa ny sahala amin'izao sy ny sahala amin'izao no afaka tonga dia ataontsika ary efa ataontsika eo anatrehon'ireo olana ny ainany malagasy amin'ny andavanandrony. Dia fantatra sy nampahafantarina araka izany ny malagasy fa ilay fokoanan-doha-pirenena no olona kle amahana ny varavarana ka izorana mankany amin'ilay Madagasikara tsara kokoa satria aoriana io ilay tena fanavaozana. Dia samy resy lahatra, samy dodina ny rehetra satria iza tokoa moa tsy eritreritra ho avy tsaratsara kokoa ho an'ity tany zanaka ity, ny lakle raha teo efa io. Dia eto anefisika izao mandeha ny fotoana ary mihazakazaka fa moa mihazakazaka araka izany koa ny fikarakarana, ny fikononkononana sy ny fikenokenonan'ireo voakasika mivantana sy ankolaka amin'ity fokoanan-doha-pirenena ity. Resy lahatra ny rehetra fa zava-dehibe io matoa nanokanana departemanta ministerialy iray mihitsy, manandanja io matoa miditra an-tsehatra ireo ray aman-dreny ara-panahy eo anivony FFKM. Andro lehibe izay inona sy antenaina fa mifanaraka tsara sy mahay mampitovy ny fomba fijery ampandrosoana ny tantana. Ao anatin'izay tantana izay toa rehefa hoe mialohan'ny fokoanan-doha-pirenena lehibe dia isy ny isam-pokotany, distrika, faritra sy ny sisa aloha ahafahana maka ny hevitry ny rehetra, anehoan'ny olona rehetra ny fomba hitany fa ampety ity firenena ity sy ny sisa. Fa aiza ho aiza amin'izany sika izao, firy amin'ireo fokotany manerana ny nosy no efa nampiantso ny mponina tao aminy, na ny ray aman-dreny na ny solotenany, sa commune ve, distrika ve, faritra sy ny sisa. Sa mandeha izany rehetra izany fa ny serasera no tsompoka ka tsy henoheno sa hoe miasa mangina. Sa amin'izay mahazava-dehibe azy izay dia manao zavatra tsy mora araka ny fomba fiteny ary amin'ny mahazava-dehibe azy dia tsy azo ikoropahana. Fanontaniana daholo izany, fanontaniana ilana valiny ialana amin'ireo ahiatsihavanana sy mba ananana antoka fa tsy ho zava-poana ireo hevitry ny malagasy ny ivoaka sy ivoaka amin'izay fokoanan-doha izay fa ho raisina avokoa. Mba ananana antoka fa rehefa vita ilay fokoanan-doha ho ampiarin'izay mpitondra aoriana ny tapaka amin'izany ankataovin'ny malagasy izay tinapaka satria avy amin'ny malagasy ilay fokoanan-doha ka ho fokoanan-doha hitondra soa fa tsy ho fokoanan-doha andanimpotoana toy ny tany aloha. Eo ambonin'izany ilaina ny fandraisan'ny malagasy rehetra anjara amin'ny fokoanan-doha sy fakan-kevitra mba tsy hanenina raha mpitsony amin'ny hoe tsy nandray anjara. Ankoatr'ireo antenaina ihany koa ity fokoanan-doha-pirenena ity fa tsy ho fotoana anadiovan'ireo olona nanao tsy nety teto amin'ny firenena nandika lalàna sy nahatonga ny Madagasikara amin'izao toerany izao. Vita teny amin'ny lampam-panjakana iavoloha ny fifanaovan-tsoa ny fifanarahanam-piara-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ireo orinasa sinoa miisa roa ao amin'ny fanaovan-tsoa ny hazanam-bola amin'ny pirenena, fitaovana anaraha-maso ny toetrandro, famantarana mialoha ny losa voajanahary, fanatsarana ny saritany ary fampiroboroboana ny fifandraisana. Ny antseprian'izay hanoanana ny fiarovana ny mponina sy ny fananany ary anampy amin'ny fampandrosoana ny fambolena sy ny toe-karena mangeto Madagasikara. Anampy ny Madagasikara amin'ny fanaraha-maso ny toetrandro, famantarana mialoha ny loza voajanahary, anisy ny fanaovan-tsoa ny mpiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny orinasa sinoa miisa roa momba ny tambazotra zanabola mpanjakana, anoana ara-bola sy ara-teknika sy antoka ny fanofanana ireo tanora sy manampahaizana malagasy sy ireto orinasa sinoa ireto araky ny fifanarahana. Orasiny izy ireo antanana ny fanatotosana ny asa manomboka amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny zanabola hatramin'ny fandefasana sy ny fitantanana azy eny amin'ny abakabaka ka malagasy miisa 7 izay ahitana injeniera sivily sy miaramila no alefa iofana amin'ny fitantanana ny zanabola. Mipetraka voalohany ny fitondram-panjakana fampitoviana lenta ny malagasy rehetra manoloana ny fivoarana ara numerika. Tsara mampatsiahy fa dingana maro no fandalovana Madagasikara amin'ny fampiarana sy ny fampivelarana ireo teknôlôjia vaovao, isan'izany ny fampidirana teknôlôjia 5G sy teknôlôjia direct to cell. Ankehitriny dia mandroso dingana iray lehibe kokoa isika dia fidirana amin'ny sehatra ny fananana sy ny fitantanana zanabolam-pirenena ao amin'ny fanjakana. Tanjona aminao kosa fampiasana teknôlôjia 5.5G
mba ahafahany madagasikara mitazona toerany eo amin'ireo firenena mandray sy mampiasa ireo teknôlôjia avolenta ireo. Zava-dehibe ny fananana ireto fitaovana ireto ho hiatrany ny nambarany nanentana amin'ny firaisankina ho amin'ny fanatanterahana ny asa. Fantatro fa rehefa miray ina isika malagasy tsy misy tanjona tsy ho tratra araky ny fanamafisana hatrany no amarin'ny filohan'ny fanavoazana nandritra ny lahateny ihany koa fa fototry ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ny sehatry ny nomerika amin'izao fotoana izao no antony nanaovany fanjakana azo vaindondrara. Zava-pona ny firoson'ny antenimera-pirenena amin'ireo fanadihadiana parlementaire raha tsy manana fahavononana anenjika sy hampiatra ny sazy amin'ireo tompon'antoka ny fitsarana. Isan'ny andrasana ny fasahiry rafi-pitsarana malagasy andrany andraikiny ka hampiatra ny lalàna amin'ireo voatonontonona amin'ny rara 4 miliara ariary natsokafo ny fitsarana momba ny konty faranteo hoy ny fanoekevitra ny filoha teo alohan'ny conseil fampihavanana malagasy. Gabaeloa. Maro ireo fanadahadiana parlementaire andrasana eo anivony antenimera pirenena. Ireo fanadahadiana ireo no hitsarany vahoaka ireo solomavambahoaka na ho saha hanatsikafona ireo tsy fanarandalana teto amin'ny firenena na ho piretsikomakomba ka hanao sary mihetsika amin'ireo fanadahadiana no lazaina fa misokatra. Ny sasany amin'ireo solomavambahoaka mandrafitra ilay vaomera mpanao fanadahadiana izay misy mampiahiahy araka ny antota taratasy fampatsihevana miparitaka amin'ny tambajotitra antserasera. Misy amin'ireo mpikambana no manana raharaha eny anivony fitsarana sy voasarigotra amina fandakan-dalàna samihafa araka ireo fampatsihevana maro miparitaka ireo hatrany. Andrasany mpanara-baovao arak'izany na ho tojo hatramin'ny farany fanadahadiana ataon'izy ireo na ho verenjavony tahaka ireo fanadahadiana parlementaire tany aloha. Raha vonina sy miroso amin'ny asan'ireo voamera mpanao fanadahadiana takena ny tatitra mazava sy vokatra miafara amin'ny sazy ho an'ireo tompon'antoka. Lalàna no mamela ireo solomavambahoaka hanao ny fanadahadiana parlementaire fa lalàna ihany koa no manery ny rafi-pitsarana hanome ny tantsoroka ny antenimera pirenena sy handray ny fepetra hampiaritra ny sazy amin'ireo tompon'antoka aoriany fanadahadiana raha ny nambarany filoha teo alohan'ny conseil fampihavanana malagasy. Ary rehefa tsy tiany exécutif ho tanteraka hatramin'ny farany ny zavatra ataon'ny parlementaire dia tsy meny vola ireo ino moa ty ireo solomavambahoaka mahanao an'izay dia bâclé le enquête araky ny fiteny tsy tody hatramin'ny farany ary izao koa mamoaka ry zareo mety misy conclusion fa tokony handray tonga dia mandray an'iny ny fahefa-pitsarana. Zany hoe misy autosaisine tokony atao ny any amin'ny parquet manenjika an'izay olona voalaza zay auteur sy zay tompona andraikitra tamin'izay fandikan-dalàna na ny hoe fanodikodina mbola mpanjakana ao anatin'io. Fa raha ohatra vitany an'ny parlementaire dia eo ny azy ny farany fa tokony mandray avy hatrany ny any amin'ny fahefa-pitsarana. Arak'izany mifameno ny antenimera pirenena sy ny fitsarana amin'ny fahombiazany vokatry ny fanadahadiana parlementaire ataony voamera misahana izany. Manana ny fahasahiana hamongotra ny kolokolo ve ny rafi-pitsarana ito amintsika. Vonina hanoho hampiaritra ny sazy amandalàna amin'ireo trondro vaventy ve ny fitsarana malagasy hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Voalaza fa hanomboka amin'ny herinandro io ny fanadahadiana momba ny raharaha rajoelona eny anivony antenimera pirenena ka andrasana ny fivoarana sy ny fahatongavana amin'ilay famoahana didy fampisamorana irasan'ny pirenena izay efa nambarany ministry ny fitsarana haritra amin'ny taona 2025 amby. Ao anatiny amianarangovy Madagasikara tampaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny anohizana izany fepetra izany tanjona ny arovana ny toe-karena malagasy antohana ny famatsinan-govo malona ny toe-drara any Moyen-Orient sy ny olana sedraina eto antoerana totsy ny Rina Tahiry. No amafisin'ny fitondram-panjakana nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa miatra eto Madagasikara ny ameana arangovo. Mahery ny 3 volana izao no nanomboan'io fepetra io teto amin'ny firenena. Araka ny fanazavan'ny mpamakafaka raha toe-karena, tsy ny fiatriana ny mety ho fiatraikan'ny ady any Moyen-Orient sy ny fiovaovan'ny vidin-solika irery no antony nanohizana izany, fa misy ihany koa ny antony avy ato anatiny mahakasika ny toe-karena. Tamin'ny farany teo tsika dia nandany ny LFR, tao anatin'ny LFR dia nanzava tsara hoe tsy maintsy ny rositsika teto Madagasikara tamin'ny subvention ny angovo mba ialana amin'ilay fidangana izay vidina solika izay eto Madagasikara. Kanefa tsika tao anatin'ny fifanarana tamin'ny FMI amina resaka réajustement automatique des prix dia condition izay napetraky ny FMI ny tsy tokony amatsitsika, tsy tokony anapitsika ny compagnie solika
eto Madagasikara fa tokony isy la vérité de prix. Antony ihany koa zay mba tsy hampatonga ilay famatsim-bola ao anatin'ny FEX ny FRD tsy ho tapaka zay Madagasikara mbola tena miantoka ny teti-bolam-panjakana izay fanampiana avy any ivelan'izay. Fa anisany ihany koa anatin'ny vanim-potoana hoe azo lazaina efa maitantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, mialefy ny tsy ampy ny rano amokarantsika ny herinaratra, miantoka tanteraka ny famokarany herinaratra zany eto Madagasikara ny solika amin'izao fotoana izao, dia mba ahafahan'ny fanjakana manafatra ny vatana sy manafaingana ihany koa izay fanafarana izay no anisany nandraisantsika izay fepetra ao anatin'ny amehana arangovo izay. Ny 7 aprily 2024 no nanambarana voalohany ny fidiran'ny Madagasikara ao anatin'ny amehana arangovo. Nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Naritra 12 andro izay tamin'ny voalohany. Ny 13 aprily 2024 nefa tena nahavoazana 12 andro manaraka indray izany fepetra izany. Taorian'izay tena verina nodiniana sy nahavoazana imbetsaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izy satria araka lalàna dia azo avoazana isaky ny 12 andro ny hamehana arangovo. Eo amin'ny sehatry ny fizahantany, malaza tsy hinanana tovy antsahoana ireo voarena voajanahary maro ananan'i Madagasikara fa tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy hoy ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Maro viana sy tanjona napetraky ny minisitra ny fandimby teo tamin'ity sehatra ity fa tsy politika mazava ho fanatratrarana izany mahatonga ny sehatra tsy mandroso honina saina. Isan'ireo firenena voasokajy ho manana harena voajanahary kanto maneran-tany sy mahaliana mpizahatany indray Madagasikara amin'ity taona ity anatin'ilay World Travel Awards. Miavaka ny harena voajanahary an-tanety, ny zava-maniry sy ireo biby, fa manana ny maha-izy azy ihany koa ny an-dranomasina. Toerana tsara eo amin'ny filaharana izay tsy mipaka amin'ny toe-karem-pirenena noho ny tsy fifanarahany eo amin'ny isan'ny mpizahatany misafidy an'i Madagasikara sy izay laza ny maneran-tany izay. Mijanona oviana ilay mpizahatany iray tapitrisa isa ho tratrarina afaka 2 taona. Hatramin'izao mbola ny ampahefatry ny mpizahatany tonga atsy amin'ny nosy Maorisy hatrany no isan'ny mpizahatany misafidy an'i Madagasikara, izany hoe manodidina ny 3 hetsy isan-taona. Ilay coordination tsy ampy ankoatran'ilay stratégie mazava ahafahantsika mampiroborobo an'ity sehatra ity satria efa betsaka izay ndeha ataoko hoe mari-pakasitrahana na distinction azo Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny fizahantany dia secteur transversal. Zay zany no tokony ho trandrahana. Ahoana fomba ahafahantsika manatsara an'izay coordination na travaux interministériels zany ahafahana mampisongadina an'izay sehatra ny fizahantany zay eto amintsika. Eo ihany koa ny fametrahany ministera satria anjaran'ny ministera mametraka politika mazava itondrasantsika hoe akaiza marina antsika zany manoloana an'ireo loharano-karena voajanahary zay ananany ity nositsika ty. Eo lay volonté eo amin'ny lafiny zay coordination zay fa eo ihany koa lay compétence na fahaiza manao any tsirairay zany ahafahantsika mitondra ny anjara briky ny acteur rehetrarehetra ao anatin'ity sehatra ty. Voatanisa hatrany ireo olana sy sakana tsy mampivelatra ny fizahantany eto Madagasikara isaky ny miova fitantanana na ny eo anivon'ny ofisy nasionaly ny fizahantany io na minisitra hatramin'ny filoha fa tsy mbola nisy namama mandrakandroany ireo olan'ireo. Tsy mbola nisy ihany koa politika mazava anatin'ny fohy antonony sy lavitrezaka ary na nisy aza tsy nandeha araka ny tokony ho izy noho ny tsy fipetrahany continuité de l'État ka io aty amin'ny taona 2024 io. Mbola olana trano ny tontolon'ny sidina anabakabaka, ny lalana, ny fandriampahalemana, fotodrafitrasa fandraisam-bahiny sy ny fahaiza-manao mifanaraka amin'izany. Ireo izay isan'ny andro ny sehatry ny fizahantany. Lafim-baovao hafa mihitsy indray. Natsatry ny préfet de police n'Antananarivo ny fifidianana izay foloa teo anivon'ny Fohibe Jesosy Mamonjy Akorondrano noho ny fisian'ny disadisa eo amin'ny Sampino. Tao anatin'ny fotoana nanatanterahana ny Latsabato, ny préfet sy ny mpitandro filaminana no nigadona teny an-toerana ary nangataka fionana tamin'ny tompon'andraikitry ny fifidianana sy ny mpitandro ny fanampanazavana. Metoy ny fizarana eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Niditra antsehatra ny soroka ny fifandonana ny mpitandro ny filaminana ka tsy namela azy ireo hifanakaiky. Ny andaniny tao anatin'ny faritry ny fiangonana tetsy Akorondrano niroso tamin'ny fanatanterahana ny Latsabato fifidianana izay ho volohany. Raha nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny vavahady ireo ankilany tsy manaiky ny fifidianana. Nidina teny an-toerana ny préfet de police niaraka tamin'ireo mpitandro ny filaminana nifampiresaka tamin'ny mpitandrina sy ireo tompon'andraikitra tamin'ny fifidianana. Taorian'ny fionana natsahatra ny fifidianana ka hisy ny fampionana ny andaniny sy ny ankilany. Navoaka ny mpitandro ny filaminana avokoa ireo olona rehetra tao.
manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny fiangonan'ny fitiavana-pivavahana Jesosy Mamonjy, ny ray aman-dreny mpitondra fanjakana dia mieno ny zanany rehetra. Faharoa, mametraka ao ambony hatrany ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemam-bahoaka. Ary ny fahatelo farany, mandray tanana ny raharaha ny ray aman-dreny foloan'ny fanaovana Repoblikan'i Madagasikara ary mampiantso ireo tompona andraikitra eo anivon'ny zany fitiavana Jesosy Mamonjy zany na izy na iza ifampidinika amin'izy ireo. Ka mba hisy ny filaminam-bahoaka sy fandriam-pahalemam-bahoaka dia atsahatra tanteraka ny endrim-pifidianana ho tanterahana androany fa ny ray anatanteraka ny fionana fatetena natsahatra ny fifidianana fa mialoha izay fantatra fa 720 ny kandida ary ireo kristianina vita batisa manana karapanondro no mahazo mifidy ireo mpinona ndray anjara tamin'ny fifidianana izay nilaza fa mila pitarika amin'izay ny fiangonana ka izay no antony nahatonga azy ireo nanaiky ny fifidianana sy nandeha nandatsabato. Tokony avozina amin'ny fotoana normal fa teo aloha mantsy efa nisy ohatran'izao ka nasiana prolongation dia niteraka savorivory nandritra ny roa taona izy hoe sy ala ny daty bisipela ny daty noho zany dia ilaina zany tonga dia hoe manao zavatra sur date tahaka an'izao. Zay zany no tombontsoa lehibe hoe mba ialana an'ilay savorivory lava reny. Dia voalohany indrindra ny biby tsy manandoha tsy mandeha zany hoe miaka ny ondry raha tsisy mpiandry dia voatera tsy maintsy mandray anjara satria mila pitarika fiangonana Jesosy Mamonjy. Satria lany amin'ity volana jolay ity mihitsy fihepito-piasany ireo teo aloha izay faritany lalàna mihitsy moa zany hoe efa taona ny fihepito-piasany eo koa ny règlement intérieur etsy anilan'izany dia mba tsy hisian'ny vacances de poste na hoe incompétence raha rehefa lany ny fotoana fihepito-piasana dia nataony fanindrindrindra amin'ny fotoana nahalany azy no anatanterahana azy. Miakatra trano ny tabataba teo ivelan'ny vavahady nataon'ireo tsy nankatoa ny fifidianana nanomboka ny maraina mandra-pahariva ny andro. Fifidianana tsy tomombana sy tsy manara-dalàna io tanterahana eo anivon'ny foibe ankoron-drano io hoy ireo tsy nankasitraka nanao fihetsiketsehana. Izany hoe alamina aloha ny raharaha ao anatiny aloha zay vao miroso amin'ny fifidianana. Miankina amin'ilay vanapahakevitry ny maro anisa ao amin'ny BCP sy ny CA no mandrafitra ny daty izay hanaovana ny fifidianana manaraka. Matoy izahay mitaky an'izao fifidianana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io fa hanaovana amboletra. Zay nga amin'ny fomba fiteny eto Madagasikara hoe amboletra nanaovana an'io fifidianana io. Ny toerana nisy an'ireo mpiandraikitra ireo dia aleo hisy ny fifidianana ho dinihany rehetrarehetra fa tsy hoe anao amboletra ohatran'izao ny eo am-pitondra ao. Misaotra indrindra tompoko. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo tsy nanaiky ny fifidianana tao aorian'ny fanapahan-kevitry ny prefet hiveriny eny ankoron-drano izy ireo rahampitso hametraka olona hitantana ao. Efa tapitra ny fihepito-piasan'ny PCA eo anivon'ny foibe 20 taona izao ny fifandonana momba ny fametrahana izay ho mpitantana foibe eo anivon'ny Jesosy Mamonjy etsy ankoron-drano. Dia ny vavao indray no antsika amin'ny sento vetivety ao anatin'ny doka fohy sy mbola sainam-pananjana ianao tompoko lasy tompoko vavy tsy saraka aminay. Taovao Jumbo vovony anaty fonosana mora ampiasaina ary tena mampiakatrano ny tsirony. Jumbo tsiro tsy misy toa azy. Aiko ny tsy ambaratelony. Jumbo zany. Ie, raha tsiro tsy misy toa azy. Vaovao Jumbo vovony ny tsiro sy ny hantriny Jumbo anaty fonosana vaovao. Tsiro tena mampiaiky tsiro Jumbo. Jumbo, antepatsirina antriko. La performance
performance commence ici. Développé en partenariat avec le numéro 1 mondial de l'additivation, nos carburants Premium Plus révèlent tout le potentiel de votre moteur. Créé pour vous, ce concentré d'innovation issu de technologies de pointe renforce par protection et fiabilité kilomètre après kilomètre. Retrouvez dès maintenant toute l'expertise Jovena dans vos stations-service et profitez-en pour bénéficier d'un univers de service pour vous simplifier la route. Pour vos trajets du quotidien, voyagez avec plus de puissance, plus de protection, plus de performance. Jovena, source d'énergie. leo an'ity moto ty afa maty lava foana te vidy moto vaovao mihitsy afa mbola tsy ampamvolaka azy amin'izao tsy olana izany pas de cash pas de souci mividiana entana anio aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany ny vahan'ny olan'ireo mpifankatia miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagasikara azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eno eo mividiana entana anio ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Taovao Jumbo vovony anaty fonosana mora ampiasaina ary tena mampiakatrano ny tsirony. Jumbo tsiro tsy misy toazy. aiko ny tsy ambaratelony Jumbo zany. Ie, raha tsiro tsy misy toazy. Vaovao Jumbo vovony ny tsiro sy ny antrony Jumbo anaty fonosana vaovao tsiro tena mampiaiky tsiro Jumbo. Jumbo antepatsirony nahandroko. Aetsika vaovao Ambilobe fa misy vaovao tsara ho antsika ity. Fanokafaka maventy ny Cosmos eto Ambilobe le 23 juillet ambarantsika diaby fa na enaro ny entana ato amin'ny Cosmos izay azo safidianana tsara. Électroménagère, télévision, audiovisuel, meubles, téléphone, fitness, outillage, moto, scooter, tuk-tuk, sy ny tsy voatanisa. Tombony ho antsika amin'ity promotion ity dia naseho fiaina mividy hatramin'ny 75% ho an'izay mividy entana. Le 23, le 24, le 25 juillet tsy olana ny tsy fanagnam-bola eno eo miaraka amin'ny vente crédit mirindra. Aza magnantara anao fa stock limité zay tonga aloha mahazo aloha. Rendez-vous antsika le 23, le 24, le 25 juillet eto amin'ny Cosmos Ambilobe à Morgala. Cosmos, votre partenaire de confiance. Inona reny atao laoka e? Combo, combo, combo. Ah, combo, 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 combo. Azo fandriana dian'izao eny amin'ireo toeram-pivarotana Farm Shop na Shop LFL akaiky anao sy eny amin'ny tsena rehetra misy famantarana combo. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Coucou Angie. Coucou. L'historien letrareo kosa ky tena jay. Merci Benji. Ina tena tsy azo takamabla mihitsy. Tean'olo jiro sy karoty ato fa dans le rouge un budget zao. Mandalova Batimax e. Promo be volana juillet manontolo. Cliqueo tsy liantsinge. Asaramanitra miavaka. Fihenam-bidy 5,000 isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fihenam-bidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana.
fienambidy 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Itanao pivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jumina ni goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise et coco si parfait maro isan-karazany Jumina avy agny roche amle tegna toshe mina mety amina Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus e zay a dia mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho ana-kanape mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja dia tavaverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indrasika amin'izao fotoana izao averina trany araba tompoko lasy tompoko vavy mbola sanam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany nampahafantarina androany teny amin'ny CCIA Antaninarenina ny momba ny permaculture sy ny foto-kevitra ao anatiny tanjona ny amerenana sy hanatsarana ny tontolo iainana fa ihany koa ampiroboroboana ny sehatry ny fandraharana ontso fifaliana Nisy ny fivoriana fampafantarana natao ho an'ireo mpitantana orinasa sy mpandraharaha momba ny permaculture androany tetsy amin'ny CCIA Antaninarenina. Fomba fitantanana ny fambolena mifototra amin'ny fiarovana ny natiora fa ihany koa mikendry ny hanatsara ny fari-piainan'olombelona amin'ny alalan'ny famokarana maharitra sy manaja ny tontolo iainana. Tratra ny tanjona amin'ny androany satria zany ny olona tonga satria olona tena liana tamin'ny resaka RSE sy ny resaka permaculture ao mpandraharaha ao ny olon-tsotra atao ny mpampianatra amina université atao ny olona avy amina ONG avy any andafindrika. Nampahafantarana teto aloha zany dia ny fampahafantarana ny permaculture na ny hoe volo maharitra tontolo maitso manaja ny olombelona sy ataoko hoe tontolo régénératif raha mampiatra ny permaculture ho fitaovana ny orinasa eto Madagasikara natotosana ny asa RSE dia mino fa manana tontolo maitso manaja ny olombelona sy ataoko hoe tontolo régénératif ny eto amintsika. Fomba iray ahafahan'ny orinasa mampiroborobo ny fandraharana maharitra manaja ny tontolo iainana ary mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina ihany koa ny permaculture. Mampiatra an'izay permaculture izay ny orinasa amin'ny tetikasan'ny RSE dia mety ho hita ohatra ny hoe iaina kokoa ohatra ny fandotona ny émissionna gazy mampiakatra hafanana mety hiainana koa ohatra ny ataoko hoe ny fandripahana ny ala sy ny voajanahary dia eo koa zany ohatra ny fikarakarana ny fijerevana ny olombelona manodidina. Antso atsipy amin'ny orinasa dia hoe ho anareo izay manana tetikasa RSE aza lanilaniana re ny budget ana RSE fa mba atovy mba budget tetikasa misy mipaka ifotony tokoa amin'ny olombelona sy ny tontolo iainana. Manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana isan'ny vahaolana maharitra entina ampifandanjana ny filana fandaniana sy ny famokarana ny permaculture ny hetsika androany teny amin'ny CCIA Antaninarenina izay nokarakarain'ny Rexma na ny réseau expert malagasy.
Iazony Tomasina vetivety indraisika eo anatin'ity fampahalalam-bavao manaraka ity. Tanora mihoatra ny 200 ao Tomasina no nomena fiofanana maimaim-poana. Fizarana torohevitra sy torolalana iantrehany izy ireo ny tsenany asa. Fampiofanana natolotry ny ministeriany asa, ny fampananana asa ary ny asa mpanjakany. Gaetan Jiatsilavo. Tsy ny fotodrafitrasa sy ireo zavatra ilain'ny mponina ao amin'ny faritra Antsinanana ihany no mila fanarenana taoriany rivodozagezany farany teo, fa ihany koa ny lafiny maholona. Antony nirsoa ny ministerany asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana hanolotra fampiofanana ireo tanora ao amin'ny faritra izay nirany asa tamin'ny mpiara-moninantoka tao Toamasina. Manokana zany ny tanora tamatavy zany dia somary lasa varilavo ny akamarony zany. Noho ny antony ina zay zavatra zay noho ny antony resaka asa foana zany tena marina. Ekena hoe misy ny asa fa tsy mahanika ny olona ataontsika hoe manana diplôma zany zay zavatra zay. Azon'le tsy fananana asa ihany mahatonga le insécurité misy eto. Matetika koa zany le tanora variana amin'ny zava-mahadomelina mirona satria même na activité ataony tsisy de lasa miteraka le insécurité manokana koa zany. Le fiainan'ny tanora koa moa zany raha malala noho ny tsy fisinasa zany de lasa voatery manao rendrarendra variana amin'le lido koa zany le olona de efa sarotra be aminazy zany andeha hitady zavatra hafa ataony zany fa zarany aza mahita zavatra hely hoan'ny androany de fa izy zany fa sarotra aminantsy olo zany hikaroka amin'izay zavatra tokony ataony. Tanjona amin'ity fiofanana mandritra ny 3 andro ity ny hifanena ny tolotra sy ny tinady amin'ny tsenany asa, ny hananan'ireo mpitady asa ny teknika sy fahavononana ary fahasahina amin'ny sehatry ny asa. Nanasarikana voalohany zany za zany jeune diplômé. Ilaiko amin'le fitadiavana asa zany le formation le atrehiko eto amin'ity androany ity, le mikasika ny insertion professionnelle satria ilainan'le jeune diplômé zany le fomba fandrafetana ny CV, fandalovana amin'ny entretien zany mila fiomanana be mihitsy de zay nampirisika anao hoe ilaiko be le izy amin'ny fitadiavana asa. Ny firazany manampy antsika tanora amin'ny fampahitana an'izay asa zay, amin'ny fampananana asa zay satria izy ny afaka manome formation ho antsika zay tanora zay mba te hisehatra anatin'izay sehatra asa zay. Tanora miisa 400 ankoatra ireo efa nofanana teo aloha no mandray anjara amin'ity fampiofanana ity, tantsorika ho an'ny mponina indrindra ireo tanora. Zava-dehibe ho an'ny tanora ny fisitrahana ny fiofanana io mba hahafahan'izy ireo mamaly ny tolotr'asa izay misy eto an-toerana. Tsy mijanona amin'ny fampananana asa eto an-toerana ihany nefa ny ministera fa mijery ihany koa ny lalan'asa na ny fifindramonana arak'asa any ivelany. Firenena maromaro no maneho fahavononana hiara-iasa amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa, ny fampananana asa sy ny asa mpanjakana. Azo antoka sy antenaina fa hitondra vahaolana lehibe eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany ary hojerena manokana ny faritany indrindra fa ny Toamasina izay nandalovan'ny rivodoza voatsela teo. Mijoro ary manome lanja sy anjara toerana lehibe ny tanora eto amin'ny firenena ny fitondrana fanavaozana ho hiatrany ny ministra. Ity farany izay isan'ireo délégation nidina ifotony any Toamasina manaramaso ny ezaka fanarenana ny fampandrosoana ny faritra. Mahakasika ny fanomanana ny fanadina mpanjakana baccalauréat no anoizantsika ny fampahalalam-bavao. Isy ny fitaterana maimaim-poana ho an'ireo mpanala fanadinana sy ny mpanaraka azy ary sokatra ny zaridaina rehetra eto Antananarivo mandritra ny fanadinana. Tsy azo hivarotana hani-masaka manodidina ny fobe mpanadinana rehetra mandritra ny baccalauréat ho entitra ny fanaraha-maso. Ny antsiprian'izay. Noho ny fahombiazany ny fepetra noraisina nandritra ny fanadinana CEPE sy ny BEPC tamin'ny fampiasana ny bus photon hitaterana maimaim-poana ireo mpianatra. Asiana fitaterana iombonana koa mandritra ny fanadinana baccalauréat izay ho tanterahana ny alatsinainy ho avy izao. Ho fanamorana ny fivezivezen'ireo mpiadina sy ho fanohanana ny fitandrona ny filaminam-bahoaka manoloana ireo tranga mampanay misy eo Tatoato. Bus photon misa 420 no ahetsika amin'ny zoma amina axe 220 ary anompoka hiasa amin'ny 10 ora sy sasany maraina mandritra ny fanadinana. Mitondra convocation ny ankizy dia mitondra kara-panondro ho andro izay tsy ampy taona, dia mitondra carte d'identité scolaire ary manana lalana izy mitondra olona anankiray miaraka aminy miditra ao anatin'le bus.
hoe misy fifanarahana natao moa teto miaraka tamin'ny ministerany ati-tany sy ny fizaram-pahefana hoe mandray andraikitra azy zareo amin'ny resaka sécurité zany amin'ny moa misy élément maromaro ny gendarmerie ny polisy ary ny tafika zany miatoka ny fandriam-pahalemana rehetrarehetra manodidina an'ireny toerana anaovana fanadinana reny. Tsy mahazo ivarotana sakafo sy ano-masaka manodidina ny foibe mpanadinana mandritra ny bakaloria iray manontolo. Fepetra noraisina ho fisoroana ny fahampizinana ara-tsakafo mety hitranga mandritra ny fanadinam-panjakana izany. Tsy hitsitsy amin'ny fampiarana io fepetra io ny manam-pahefana hoy ny fanazavana. Ho fisoroana no mety fanabozonana ara-tsakafo dia nandray fanapahan-kevitra ny atanivon'ny commune urbaine Antananarivo izay natao tamin'ny fanadinana CPE BPC fa tsy azo atao ary tsy mety mihitsy ary tsy ilefitra ny commune amin'ny fivarotana masaka manodidina ny centre examen eraka Antananarivo renivohitra dia miasa hatrany ny sazy mitovy amin'ny sazy rehetra ary misy droit de fourrière filazantsika azy raha ohatra tomobile fa amin'ny varotra azy amina resaka fanadiovana azy dia droit de voirie indray zany izy aty amina resaka sazy. Ankoatra izay, isokatra ho an'ny mpiadina ny zaridaina rehetra eto Antananarivo ahafahan'izy ireo misakafo sy manao famerenana mialoha ny fanadinana. Efa napetraka ihany koa ny fepetra rehetra hiantohana ny filaminana ka hiara-iasa amin'izany ireo mpitandro ny filaminana. Ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Nicole tamin'ity androany ity. Ireto indray ireo ny vaovao nisongadina tao anatin'ny page ny vaovao Nicole TV androany. Fiara fitateram-bahoaka iray no tradozy androany 12 Jolay 2024 maraina tao Ambalavato Imerina Imady district Anambositra vokatry ny fatapany isatra. Voalaza koa fa nihoatra ny tokony ho izy ny sampandeha sady mbola nitondra entana mavesatra ihany koa ilay fiara. Vokany olona roa namono ainy ka nisan'izany ny mpamily mpanampy sy ny mpandeha iray. Olona 13 kosa no naratra mbola manaraka fitsabony ao amin'ny CHRR Rahalalornirina Ambositra ahitana lehilahy 12 sy vehivavy 12 isan'izany ny vehivavy bevoka efa miandriandro. Nolanina nandritra filan-kevitra minisitra Omaly 17 Jolay 2024 ny didim-panjakana mametraka ny fanaovana fitafy malagasy isaky ny zoma. Tafiditra ao anatin'izany ireo fitafy mampitsongadina maizy azy ara-kolontsainan'i Madagasikara na mampiavaka ireo faritra samihafa eto amin'ny firenena na nentin-drazana izany na noavozina raha mbola mitahiry sy mampiavaka ny lova ara-pitafiana malagasy. Anatin'izany ny fitafy vita amin'ny lamba, kofehy, haingo na lamina nentin-drazana malagasy ary ireo kojakoja mifanaraka aminy. Ny fanaovana izany fitafy malagasy izany dia tsy maintsy anaty fanajana ny asa sy ny asa-panjakana ary tokony fanaraka amin'ny fepetra takin'ny asa, indrindra ireo misana ny fiarovana, ny fahadiovana, ny fahasalamana eo ampiasana ary ny fanaovana fanamiana manokana rehefa takin'ny asa ho hiatrany ny fanazavana. Miroso amin'ny dingana ahafahan'ny saly misitraka ny label UNESCO Global Geoparks i Madagasikara araka ny nambaran'ny ministra Andriatsylay Nolav Luc Aristide nandritra ny iraka izay nitanterahany tao amin'ny faritry Orombe. Tanjona amin'izany hanamafisana ny fampafantarana sy hanomezana lanja maneran-tany ny vakoka ara-jeolojia miavaka anana Madagasikara ahitana vatolampy, zohy, tsingy ary endriky ny tany voasikotra voajanahary nandritra ny 200 tapitrisa taona mahery. Hatramin'izao dia efa 520 ny fanombanana ireo geosite no vita sy voarakitra araka ny sosi-kevitry ny manam-pahaizana avy amin'ny UNESCO ho fanomanana ny antotan-taratasy ilaina amin'ity fahazahoana ity mari-pakasitrana ity. Rehefa mahazo ny fankatoavana ity fangatahana ity dia Madagasikara no firenena fa-efatra aty Afrika aoriana Maroc, Tunisia ary Tanzania hiditra ao anatin'ny tambazotra ny UNESCO Global Geoparks izay ahitana geoparks miisa 170 miparitaka amina firenena 110 maneran-tany. Tonga tao a Dakar Senegal ny filoha Senegal teo aloha Oumar Zouma nitady ny fanohana filoha Ampernas amin'izao firotsahany ho izy sampifaninana amin'ny toerana sekretera jeneraly firenena mikambana na ny ONU izao. Tsy ahivina fa fanohanana tahaka izao no tsy nataony Andry Rajoelina tamin'ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina Hery raha nikasa hirotsaka ho fidiana ho filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina ny tenany tamin'ny taona 2024. Tsy norarahin'ny Andry Rajoelina ny antotan-taratasiny tamin'izany fotoana raha tsy ahivina na dia efa fantatra zava-tsara toerana tamin'ny fifidianana io ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina Hery.
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nandrahoana ny hiditra amin'ny dingana fanafiana feno ny mpanolotsena mpitarika faratapony iranianina raha mbola ito mihoatra ny roa na 3 andro ny daroka ataon'ny États-Unis hatramin'ny verenany fifandonana toby miaramila amerikanina tamin'ireo firenena manodidina no tena lasibatra saingy niovy izany tao anaty 2 andro farany araka ny nambarany manam-pahefana koa hoe voakasika mafy ny toeram-pitrandrahana solika iray iverina ho tena stratégique nijanona tsy niasa ihany koa ny ampahany amin'ny tompam-pamokarana herinaratra sy fanadiovana rano an-dranomasina nomelohiny manam-pahefana tao an-toerana ny fanafehana ireo fotodrafitrasa tena ilaina satria mampidi-dozany ny sivily sy ny filaminam-bahoaka. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny indray tompoko lasy tompoko vavy no entina manakatona an'izao fampalalam-baovao izao ankasitrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoana anao any rampitso indray felomary tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté ni vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ni vaovao. Fihenam-bidy 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.